Korintianina faharoa toko fahaefatra. Fampiarana ny fahamarinana, Kristy no toriana ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Korintianina faharoa toko fahaefatra, ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafito. Ary amin'izany, satria manana izany fanompony izany zahay, araka nahazoana famindrampo, dia tsy ketraka. Fa efa nilavinay ny zavatra takona mahamenatra, ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'Andriamanitra zahay. Fa amin'ny fanehoana ny marina no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra io masin'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay, dia miafina amin'izay ho very izany, izay no hajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao, dia ny sain'ny tsy mino, mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsarany ny voninahitry Kristy, izay endrik'Andriamanitra. Fa tsy ny tenanay no torianay, fa Kristy Jesosy Tompo, ary zahay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay, mba ho an'Andriamanitra ny halehibe ny hery, fa tsy ho avy aminay. Fijaliana iainana noho ny fitoriana ani Kristy. Korintianina faharoa toko fahaefatra, ny andinin'ny fahavalo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Voageja manodidina izahay, nefa tsy tery. Very hevitra, nefa tsy mamoy fo. Enjehina, nefa tsy nafoy. Potraka, nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay, mba haseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia atolotra ao amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'ny Jesosy, mba haseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ary satria manana izany fanahy ny finoana izany indrindra zahay, araka ny voasoratra hoe, nino aho ka dia niteny, Salamy 1:110, dia mino koa izahay ka miteny. Fa fantatray fa izay nanangana ni Jesosy Tompo, no hanangana anay koa miaraka amin'ny Jesosy, ka hanolotra anay miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo, mba hitombony fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra, noho ny fitombony fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay, fa na dia mihalevina aza ny toetranay ivelany, dia havaozina isan'andro kosa ny toetranay anatiny. Fa ny fahorianay maivana, izay vetivety foana, dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay, raha tsy mijery ny hita izahay, fa ny tsy hita. Fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay.